zakamiazava nitsangana ianao iza hoy Jesosy fa ny ray dia tianareo satria nareo efa tiahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho eny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny ray. Io no fon'ny ten'Andriamanitra anjarantsika famontinana ny asa misiona nataon'i Jesosy tedy ambonin'ny tany izany. Hiverina amin'ny ray izy zao dia mamintina izany mission nandrahandray azy zany. Ity toko fahenina ambin'ny folo ity amin'ny jaona dia teny fanaovam-beloma nataon'i Jesosy alohan'ny hanomboana azy, hanao veloman'ny mpianatra izy. Tamin'ny alahady lasitsika dia nampianarin'i Jesosy hoe raha tonga ny mpananatra dia ny fanahy masiny dia izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra. Inona moa zany marina zany? Andriamanitra no marina, Jesosy no marina. Araka ny tenin'i Jesosy raha teo hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny teniny koa zany marina izany, kanefa ny tampony naneho an'Andriamanitra ny fahamarinana dia nahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ray dia tianareo hoy Jesosy amin'ny diny fafito amby roapolo, ary zany voalaza amin'ny jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahinina ambin'ny folo. Ny nitiavan'Andriamanitra ray antsika dia nanomezany an'i Jesosy. Tianao Jesosy ry havana, tianao ny ray, ka dia amin'ny mahampanota antsika io indrindra no nitiavany antsika. Nivoaka avy amin'ny ray aho Jesosy, manambara ny mahazanak'Andriamanitra velona azy, mahandriamanitra azy, ny mahamesia azy,
tahaka ny lazany petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra feno. Andiny fahavalo amby roapolo tonga amin'izao tontolo zao aho i Jesosy manambara ny fitiavan'ny mpanota zany, nidina hanatona ny mpanota amin'izao tontolo zao mba hamonjy ny mpanota dia isika zany. Tianao Jesosy fiava zany no afatra matanjaka androanina dia mpanota azy ianao, tianao izy. Manomboka ny fahatongavany nonofo, ny asa fitoriana sy ny fahagaganana ataony, ny afara tamin'ny fahafatesany sy ny fisanganany, io nanehoany ny fitiavany antsika rehetra. Hiala amin'izao tontolo zao ahako izy, nde ny fahavalo amby roapolo dikany vita ny famonjena, mpandresy ny fahafatesana izy, mpandresy koa isika rehetra riavana noho ny amin'ny Jesosy io. Aza matahotra ndikany hoe miala amin'izao tontolo zao Jesosy ianome antsika amin'ny fanahy masina, ho avy indray izy handray antsika ka izay toerany toerantsika mpandovalanitra ny mpanota, nitsangana amin'ny matin'ny mpanota, mpandresy ny mpanota. Zany ny dikany raha miala eto amin'izao fiainan'izao Jesosy. Ny ray tia satria nareo tian'i Jesosy, tian'i Jesosy isika hoe nanontany an'i Simona Jesosy, Simona zanak'izao na motia efa ianao. Dia ahoana navalin'i Simona? Ino tompoko, tianao aho. Dia ahoana navalin'i Jesosy? Fa hanariny endriko, andraso amin'ny endriko. Raha tena tian'i Jesosy ianao dia andeha hitory an'i Jesosy hizara ny teny fehezany ny sakafonyondry sy ny findrasana azy. Nefa lazain'i Jesosy ihany koa hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, zany hoe hitandrina ny tenin'i Jesosy. Fanevasika izay nampianarinao maly dia ny hoe aoka ho pakatony teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany. Zany hoe izay olona tena tian'i Jesosy, mitandrina ny tenin'i Jesosy dia mankato azy, babo ny teniny, anjakany ny tenin'Andriamanitra, velo ny tenin'Andriamanitra. Ianao zany riavana satria izay babo ny tenin'Andriamanitra ho isika maly dia manana an'izy ao anatiny, manana Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ao anatiny. Tsy zany ihany fa Jesosy koa dia namporisika antsika hangataka. Vao mangataka ny resaka dia inona ny tonga ao an-tsain'ny maro? Jesosy io mivola, Jesosy io mikarama tsara, ny asa, ny taratasy, ny vadiko, ny zanako. Tsy deso fa raha Jesosy mampilahatra ny vavaka dia zao no ataony hoe katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy eo anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe raha mangataka ianao dia ny anananao an' Jesosy aloha, ny anananao ny fanahy masina aloha, ho babo ny tenin'Andriamanitra aloha, feno ny finoana velona aloha. Io no angatana ny vavaka riavana, tsy fangatana ny famaritana ny ora ny teny fototra nakana azy, fifandraisana velona amin'Andriamanitra. Io ny vavaka. Raha Jesosy ny teny hoe mangataka dia tiany ianao hiresaka aminy mandrakariva, hiresana amin'ny Jesosy, fifandraisana velo, relation vivantinao amin'ny Jesosy zany, relation intimanao sy Jesosy zany. Ary rehefa mivavaka ianao Jesosy dia ahoana anao atao? Midia amin'ny trano mangingina mandoary ao, fandrainao izay any an-danitra dia hamarinao. Fa izao raha mankatony teniko ianareo Jesosy dia angataho zay, tianareo na inona fa ho azonareo. Io no fepetra amin'ny hataka ampianarin'i Jesosy, mitandrina sy mankatony ten'Andriamanitra dia mivay. Ampiany koa nefa hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny tena dia angataho zay, tianareo
tia azy valim-bavaka ianao roany fepetra lazainy Jesosy. Voalohany tia azy telo, faharoa mitarina ny teny, fahatelo miray aina amin'ny Jesosy. Tia azy mitarina ny teniny miray aminy. Raha tia ianareo dia tarina ny teny, raha miray amiko ianareo angatao zay tianareo. Ravana raha tia azy valim-bavaka ianao amin'ny fiainanao angatao ny ten'Andriamanitra. Tiavy Jesosy amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, ary mankatoava azy raisa amin'ny Jesosy dia homeny anao izay angatainao. Fa izao mahagaga amin'ny mpianatra eto, tsy mbola nangataka zavatra tamin'ny misy nareo nandramandeha amin'ny anarako. Zany hoe tian'i Jesosy atao amin'ny anarany ny hataka rehetra. Ny apôstôly raha nangataka amin'ny hataka nampianarin'ny tompo dia mazava hoe raina eo zay any an-dala. Fa amin'izao manomboka zao Jesosy dia raha mangataka zavatra amin'ny ray amin'ny anarako. Ravana zany mahatonga antsika rehefa mamarana vavaka dia hoana no ataosika amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta no angatana izy zany. Ravana amin'ity andro anio ity, tian'i Jesosy ino azy ianao, tiany ray ianao, tiany ray ianareo. Inona ny antony? Satria ianareo faneno aky sika raha te hanana valim-bavaka mino fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona mpamozy izao tontolo izao. Io rery ihany no tompony zavatra rehetra. Raha manana Jesosy ianao dia manana ny zavatra rehetra avelo. Raha manana Jesosy ianao manana ny zavatra rehetra. Angatao izy amintsaka anapaka amin'ny fonao ary atolory azy ny fiainanao. Inona no ilazana fa tena tian'i Jesosy ianao? Ny fanoloranao, ny fonao sy ny fiainanao sisa ho azy hanjakana. Dia ho faly aminao ny ray, faly aminao Jesosy, hanjaka ao anatinao izy, hampandovanao fiainana mandrakizay. Ka raha mangataka zavatra ianao, ny anananao Jesosy aloha angatao voalohany. Io babo ny ten'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra aloha no angatao voalohany. Rehefa azonao zany dia tahaka ny olona manana paoma anankiray, fototra paoma. Raha manana fototra paoma dia mamoa foana zany paoma zany, fa tsy hoe te hinana ianao dia maka voany anankiray dia laninao dia ndray mierikely. Fa mambole paoma raha te hazo paoma be dehibe, atao velona ao anatinao koa Jesosy raha tianao hahazo ny fahasoavana, fitahihana ary fiadanana feno avy amin'ny Jesosy. Dia omeny Jesosy antsika rehetra an'izany hatramin'izao koa mandrakizay. Raisy ny fitahihana. Fahasoavan'i Jesosy tomponsika, tiavan'Andriamanitra ray, raisina amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova. Efa miposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo